misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity anio ity amin'ny fotoana manokana izay narantsika ny ten'Andriamanitra ny hiditra amin'ny lesona ho an'ny tanora zokany isika kanefa mialohan'izany dia hivavakisika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay noho ny fitantananao sy ny fitahianao anay tsirairay avy izao. Misaotra Tompo izay mankaheranay ihany koa ary koa mampianatra anay satria ianao dia Andriamanitra be fitiavana tokoa ary tsy mamela anay ao anatin'ny toerana izay tsy tokony toeranay. Ameteza ianao Tompo ananatra anay sy akasika ny fohamam-pananay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny hafatra momba ny fiverenan'i Kristy. Ny hafatra momba ny fiverenan'i Kristy. Nomenan'ny 𝐊𝐿𝐕𝐄𝐊 sy ireo mpiara-miasa taminy fitoriana ny hafatra fampitandremana tany Amerika. Nanjary foiben'ny fihetsehana lehibe momba ny fiavian'i Kristy io tany io. Ny ely atraizatraiza ny hafatra ny filazantsara mandrakizay manao hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Nandaitra lalina tao an-tsain'ny vahoaka ny fanambaran'ireo faminaniana izay toa nanondro ny fiavian'i Kristy ho an'ny lohataonan'ny 1844. Raha nitety an'ireo fanjakana samihafa ny hafatra dia namaofafy fitiavaka andre azy atraizatraiza. Kavitsina ihany anefa ireo mpitanjana izay nanaiky an'io hafatra io koa dia nankiriny indrindra tamin'ny olon-tsotra ireo laika feno fanetreteny izany. Ny mpamboly nandao ny sahany, ny mpanao taozavatra, ny fiasany, ny mpivarotra nandao ny entany, ny olona ny asa ho an'ny tenany nandao ny rarahany. Nefa dia mbola vitsy ny isan'ny mpiasa raha nampitaina tamin'ny asa tsy maintsy atao. Tambesatra tamin'ny fanahin'ireo tena mpiambina marina ny toetry ny fiangonana tsy manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra sy ny an'izao tontolo izao mitoetra ao amin'ny faratsiam-panahy ka tsy sitrapony ny aretan'ny asa mafy ny fiafinany sy fahoriana mba ahazahoan'ny miantso olona ho amin'ny fibebahana ho fahamonjena. Na dia notoeran'ny Satana aza ny asa dia nandroso hatrany ary neken'olona narivony maro ny fahamarinana momba ny fiavian'i Kristy. Ireo antso manaitra nataony dia nifanohitra indrindra tamin'ny fanomezan-toky fa misy fiadanana sy fandriam-pahalemana re avy amin'ny pôlpitra nankamen'ny be sy ny maro. Ary nataiza ny toriana ny hafatra dia nanetsiketsika ny vahoaka izany. Ny fanambarana tsotra sy mivantana avy amin'ny soratra masina nampitoeran'ny fanahy masina tao am-po dia nitondra faharesendahatra mavesatra izay vitsy no afaka manohitra an'izany tanteraka. Nisy mpampianatra ambony momba ny fivavahana izay nifoha tamin'ny toky namitaka nisy azy. Betsaka no nitady ny tompo tamin'ny fibebahana sy ny fanetretena. Ny fitiavana izay niraikitra ela tamin'ny zavatra ny tany dia nafatony tamin'ny lanitra ankehitriny. Aokany isika ihany koa dia mba ho tahaka azy ireo voalohany indrindra dia atoko mandrakariva ny fahatongavan'i Kristy fanondroany tsy ho ela eny amin'ny ranolanitra, ny fiverenany. Ary ihany koa
anaparitaka n'izany vaovao mahafaly zany any amin'ny hafa. Misy ny olona zay efa miaina tsy manana fanantenana intsony, aoka ianao hitondra fanantenana ho azy, ka izany fitondrana fanantenana izany ihany koa ampitombo ny fanantenana zay efa ao anatinao, fa ho avy tsy ho ela tokoa ny tompo. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay an'io. Raha ny hafatra momba ny fiverenanao tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra, dia mangataka aminao izahay mba tsy ataonao maty ao anatin'ny fonay sy ny sainay izany, fa aoka ho saintsainay andro manalina, ary ho tonga fanantenana lehibe ho anay sy ny ankonanay. Mangataka aminao koa izahay mba ho fitaovana mahomby izahay hizarana izany vaovao mahafaly zala amin'ny hafa, ka ahafahan'izy ireo manana fanantenana mihoatra lavitra noho ny hita maso eto amin'ity tany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.